Ny fafito amby roapolo ny volana septambra moa no ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany. Mankalaza izany isika eto Madagasikara ary dia misy ny hetsika izay ho karakaraina. Mifandray amin'ny resaka rano ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany izay ankalazana ny fafito amby roapolo ny volana septambra ho avy izao. Omaly nandritry ny fionana tamin'ny Pampalala vaovao teny Tsimbazaza no nanambara ny ministry ny fizahantany fa isy ny hetsika aharitra ateloina ho tanterana any Toliara hoentina anamariana izany. Fafito amby roapolo ny volana septambra zao no anaovana azy any Toliara. Any moa ny voafity anaovana an'izany amin'ity taona ity. Ka ny lohahevitra lehibe izay noraisina miainga avy any amin'ny Organisation mondiale du tourisme ity taona ity dia hoe le tourisme et l'eau, protégeons notre avenir commun. Izany hoe ny fizahantany sy ny rano andao arovintsika miaraka ny hoavintsika. Zay zany no lohahevitra. Ka sasala amin'izao zany ny endrika izay hanaovana an'izany fankalazana izany. Amin'ny fahaenina amby roapolo ny aharitra telo andro zany le izy ka amin'ny andro voalohany dia ho isy sehatr'asa na atelier izay atao andinihana io lohahevitra izay efa nitapahany Organisation mondiale du tourisme io. Mety ho gaga tsika hoe ahoana moa ny fomba mahatonga ny hoe ampifandraisana ny fizahantany sy ny rano. Io dia ny antony maro no mahatonga an'izany. Ny antony anankiray voalohany dia tsara ho fantatra fa ny fizahantany dia manjifa rano intelo mihoatra ny olona tsotra. Ny andro voalohany moa dia isy ny atrikasa samihafa tokony hojerena raha ny voalaza ny fomba tsara hitantanana ny rano sy ampaharitra azy. Ny ivon'ny fankalazana dia ny andro faharoa ary ny andro fahatelo kosa dia natao hitsidiana ireo toerana mahasarika mpizahantany any an-toerana. Efa misy moa ny fepetra manokana noraisina eo amin'ny resaka fandriampahalemana. Nitondran'ny ministra ny heviny ihany koa ny resaka RSA na ny aba izay alaina amin'ireo mpampiasa ny fitaterana anabakabaka mba hanatsarana ny fiarovana ny seranam-piaramanidina. Ho azy dia niteraka fanohitohinana na ny mpizahantany ny endrika anakana izany RSA izany ary mbola tsy hita akory ny zavatra niova tao amin'ny seranana taorian'ny ny fakana izany aba izany tamin'ny mpandeha. Na dia nisy ny filazana taorian'ny filakevitry ministra fa ahato ny fandraisana izany RSA izany ny alarobia lasa teo dia mbola nitohy izany fa miandro ny taratasy ofisialy manambara ny fiatoana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny CSPI izay misahana ny fandraisana izany RSA izany eny amin'ny seranam-piaramanidina. Raha ny voalazan'ny ministry ny fizahantany dia efa tokony hiverina amin'ny laoniny izany.